Mbola ampitombona ho aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika lohan'ny fiangonana. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ao, indreto izay miankohaka eo anatrehan'ny vonona hitrao, satria feno famirapiratana izany. Ary izany no asehonao aminay isan'andro, ka mahatoy izao anay. Ampio ary izay amin'ny voninahitra anao, amin'izay ataonay rehetra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny fanavaozana hita maso ny amin'ny ampiasana ny trano fiangonana indray no jerentsika anio, araka ny marika 112, 112 ka hatramin'ny 170. Ny Deutéronomie 17, 140 sy ny 170 dia mandidiny lehilahy loham-pianakaviana jiosy rehetra mipetraka any ivelan'ny Palestina, ohatra Roma na Afrika avaratra na Azia, eny hatrany Arabia koa aza sy ny toerana maro samihafa rehetra. Izy ireo dia tsy maintsy tonga any amin'ny tempolon'i Jerosalema amin'ny fety lehibe telo, dia ny Pasika sy ny Pentekosta ary ny fetin'ny Tabernakely. Izy ireo anefa dia tsy maintsy mitondra fanatitra, fa tsy mahazo hoe tonga mivavaka any fotsiny dia tonga, fa tsy maintsy mitondra fanatitra izy ireo, biby na ny toy izany. Noho izany dia tena nilaina tamin'ny fampipompivavahana teo amin'ny kianjan'ny tempoly ireo karazana biby samihafa, voromailala sy ny sisa ireo. Tsy ankasitrahan'i Jesoa raha lasa banky, satria misy mpanakalo vola koa eo, satria ny vola avy any Roma ohatra na ny vola avy any Azia sy ny sisa, hividianana an'ireo ilaina amin'ny fampipompivavahana ireo dia tsy maintsy atakalo, ka lasa nisy banky koa izany teo. Ary indrindra moa toeram-pivarotana dia lasa hita teo an-kianjan'ny tempoly. Io faritra io dia tena mbola ao anatin'ny toeram-pivavahana. Mba hanadiovana sy hanavaozana ny tempoly dia toy izao no nataon'i Jesoa. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesoa niditra tao an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Marika 1:12, 1:15. Averina ry havana fa tena nilaina tamin'ny fivavahana mihitsy, tena nilaina tamin'ny fomba-pivavahana araka ireo didy nivakiana tamintsika ao amin'ny Deutéronomie 17, 1:9 sy ny 17 ireo voalaza teo ireo. Kanefa izao no zavatra hitantsika. Rehefa hita ireo dia tsy eo amin'ny kianjan'ny tempoly ny tokony ho hisy azy, fa any amin'ny toeran-kafa. Eny tsy maninona, any an-tsena ohatra. Ry havako, ho antsika ankehitriny ary, ao anatin'izao iray volan'ny fanavaozana izao, inona ny fanao tsy mety ka mila hatsahatra fa mahatezitra ny Tompo dia Jesoa lohan'ny fiangonana, nefa dia ataontsika ao amin'ny fampipompivavahana ohatra, na ataontsika ao amin'ny faritry ny fiangonana sy ny sisa izany. Ary koa inona ny tsy maintsy halana ka ariana ny ivelan'ny fiangonana fa tsy ankasitrahan'i Jesoa mihitsy. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, hoy Jesoa amin'ny marika io 1:12, 1:17, tapany 2. I Lotera mpanitsy fivavahana koa tamin'ny taonjato 19 dia niteny tahaka izao: rafitra institution ao an-tsainy amin'izany, rafitra nataon'olombelona ny fiangonana, noho izany dia mety ho diso. Koa andraikitry ny kristianina tsirairay ny manitsy na manavao azy mifanaraka amin'ny filazany tsara. Dia teo no nivoaka ilay fomba fiteny hoe tsy mitsahatra ny mihavao na tsy mitsahatra ny mihitsy ny fiangonana ry havana. Ho antsika ankehitriny ary
dia andraikitra io, andraikitrao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny mametraka amin'ny torany tsara ny fomba mpivavahana, ny fampifampivavahana, ny fampiasantsika amin'ny fiangonana mba hiavao ary ho voahitsy mandrakariva isika. Dia n'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Tompo, ampio ary izay ho fitaovana eo am-pelatananao mba hanitsy ny fiangonana araka ny sitraponao, ary mamindraha fo aminay raha misy fanaovam-piangonana ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, indrindra ny fampiasanay ny tranonao izay atao hoe trano fivavahana. Mamindraha fo aminay Tompo, dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainan'ny fiangonana mba hanaiky ahitsy sy ho avoazina mandrakariva amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ry havana ny fiadanan'ny Tompo. Amen.